tonga soa amin'ity fifadikanana zoma zay ataontsika voalohany après fifadikanana 21 jours dia miarahabanao a tonga soa etiziona amin'ity androany ity. Hotahiny tompo aneny fiainantsika rehetrarehetra. Hotahiny tompo ihany koa ny ara-pananao a azo zavatsoa amin'ity androany ity. Eto tsika dia mba hianatra secret vitsivitsy mahakasika ny hoe mianara mba mandray an-tsoratra. Maninona hoe mianara mba mandray an-tsoratra. Io zany mba agnisan'ny toetra anankiray mampandroso mila mba hananantsika kristianina ny mianatra mandray an-tsoratra. Mba raiso an-tsoratra ny fidiram-bolanao, raiso an-tsoratra ny fivoaham-bola. Zay rehetrarehetra mba hitanao hoe important mba raiso an-tsoratra. Matetika maro ny olona tsy mahita zavatra mba tsara satria tsy zatra mandray an-tsoratra. Hita zany matetika na tsika mandeha mivavaka eto ary. Fantanareo tsara fa za dia mpampianatra. Mampianatra secret foana isaky miaona tsika, fa vitsy kely ny olona mandray an-tsoratra. Ny misasany ary moa ny andehanana eto mandeha midola Facebook, mba magnarotro réseau am-piangonana eto izy dia zay mba mimotive anazy mandeha mivavaka. Tsy mandray an-tsoratra izy fa dia raha hafa raha agnaty lohany ao. Aiza moa ny ahitanao fiainanao Jehova amin'izay toetranao zay, nefa ny mizara secret aminao za eto sanandro, mizara lesona za eto sanandro, ary isaky mijoro eto alohanao za dia mizara fahalalana foana, fa vitsy kely no tia mandray an-tsoratra. Manana fahazarana raha manana lehibe anao any amin'ny toeram-piasana, naizanaiza misy anao ka raha mba nampiantso anao izy avia mba hiresaka aminao za dia aza mandeha main vide, mandehana miaraka amina bout de papier kely kanehoana fanajana. Olo koa jegny zany izy mikoragna amin'tegna tsy loha foagna atokatoko magnanty fa mandray an-tsoratra. Vahagna foagna ange ny fiainany, ary mbola tsy fantanao hoe atraiza moa ny toerana mety andehananao io. Mbola tsy ho hainao hoe iza daholo no mifanerasera aminao, fa ny anjarako eto mitaiza, mampianatra, magnatoro antsika ny tokony atao. Dia agnisan'izany ny fanananao fahazarana mandray an-tsoratra. Averiko indray mandeha fa ny fandraisana an-tsoratra dia signe de respect, endrika nehoana fanajana. Zay ny fandraisana an-tsoratra. Ka na eto ambony tany na agny an-danitra, important ny resaka document. Matomoko zay ny zavatra anankiray nomena titre hoe document dia nisy rakitsoratra ao, ny raketina an-tsoratra. Dia ireny avy eo no mivadika tona hoe document. Même man'Andriamanitra aza, oge mba hojerevantsika amin'ny Apocalypse 20:12, tsy mandeha ho azy zany zavatra rehetrarehetra amin'Andriamanitra. Apocalypse 20 dia ny andininy 12 ndao jerevantsika vetivety. Apocalypse 20:12. Ozy ny soratra masina. Meno tsara zany nareo tsy zatra mandray note reo. Masonareo raha miboaliboaliky foa, nefa nareo zaragna secret mafonja. Konkolaka hoe mba manana document. Amen. Apocalypse 20
ary nahitany maty aho na ny lehibe, ary nahitany maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky ray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana zany, ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Rehefa tsara fa Andriamanitra zany ke maninona? Manoratra. Manoratra. Atsika zany zao raha mandeha agnontany anao ny historikanao ve mba misy soratra ao? Sa isika mila kopinao dia vao mitady anazy. Misy ane olona agnontaniana andro ino no naterahany tsy fantany aby. Daty ndraika izy nono. Fa tsy mivaky loha hoe talata sa alakamisy, latsinainy sa lahady sa, nefa regny rehetrarehetra regny misy dikany daholo amin'ny fiainanao. Io jour io, jour latsinainy misy dikany, talata misy dikany, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady misy dikany daholo. Ny chiffre rehetrarehetra koa misy dikany, ohatra hoe teraka les 3, les 30, les premiers, les 2, sy ny sisa, misy dikany. Fa satria tsika ny alalananao nge olona tsy tia mamaky boky ianao satria anao tsy tia manoratra, zay fotsiny, tsisy raha marobe aby. Andeha afantarana zany vehivavy araiky tsy mpamaky boky, lehilahy araiky tsy mpamaky boky, ny signe afantarana ananjy izy tsy tia manoratra, satria ny boky dia zavatra nisoratana. Dia mazava be zany hoe zavatra tsy marivorivo ananjy fa eky zay koragna zay. Ny olo tsy tia manoratra tsy tia mamaky boky. Matoa zay ianao tia mamaky boky, tia manoratra anao zay. Satria ny boky dia zavatra nisoratana. Zay zany signe daholo zany ho anareo zay mbola andeha hitady asa andro hafa hagnano entretien, tsy maro aby raha itesten'olona anao. Fa jerevany fotsiny ohatra anao zany zao izy miresaka ohatra ny be aigu be lalera, dia tonga dia hita amin'ny endrikinao zay tsy tia manoratra. Zay ny volaniko teo tamin'ny voalohany raha mba antsovin'olo maventy, manana fiaonana important na amina mpandraraha io ka ilainao le olo ka tianao anehoana signe de respect, dia aza digno mitondra cahier sy stylo. Izy miresaka ianao sady mandray noty. Hatria indray mametraka question aminao izy, tsy voavalinao aby question igny satria tsy tadidinao daholo le raha nivolanina. Au moins mba misy cahier stylo aminao mba raisinao antsoratra kely hoe tetezana, robinet vaky. Mba manana idée avy hatrany ianao zany reto ny zavatra tokony avaliko azy. Reto zavatra mila zavaiko anazy. Mpanoratra. Tahiny tompo ianao. Amin'ny teny anglisy le hoe boky io le hoe books. Zany hoe zavatra au pluriel. Zavatra marobe izy io amin'ny Baiboly teny anglisy. Zany hoe te hiteny zany izy misy boky marobe. Raha vakinao zany le Apocalypse 22 teo dia tena zay mihitsy ny heviny. Hoe books. Novelarina hozy izy ny boky. Books. Plusieurs livres. Notsaraina hozy izy ny olona araka izay voasoratra. Ka izany Andriamanitra isan'andro rehefa manoratra, misy raha soratany akao mombanao. Asa mba ino eky le raha nosoratana. Nefa ne rehefa raha Andriamanitra zany tsy possible agnadigno raha sa tsy marina. Andriamanitra zay mera mihitsy hoe mety adignony. Tsaroany daholo olo jiaby na agnarany olo jiaby namboarindreo raha tadidiny. Vao première fois izy niona tamin'ny Petera, ianao ny Petera ozy. Première fois niona tamin'ny Mosesy, ry Mosesy, tsisy diso, tsisy nanalana. Satria Andriamanitra ny fitadidiny izy. Tovy amen zany. Ka Andriamanitra ny fitadidina raha manoratra. Anotra hoe ambanin-javatra otsika zay tondasa fo. Tsenanao ifo ndesiny. Mbola akamokamoagna anao, fetsarambelatsianao fo ndesiny. Fiainana karakory moa. Ny magnova fiainanao tsy hoe andro nagnoragna na andro maigna. Miovaka donc zany ihany. E maigna andro ty dia miova non? Et non. J'ai dit.
zareo mila megna fepet fa tsy hoe nagnafarana mpampianatra avy États-Unis na avy tagny amin'ny école-ny Harvard mihitsy ampianatra zao mieritreritra mba miova eky za amin'ny anarany aza ampiasaigna amin'ny raha magnanjany anaran'i Jesosy mahatonga fiainanao miova misy décision raisinao dia igny décision igny ampoen'Andriamanitra miaraka amin'ny ositra sy fahefana dia miovanao. Amen. Zay le izy ka na dia Andriamanitra ny tsy fanadinoana aza. Hitanao io tany itsahantsika io tany io tany io zay verinao fa itsahana mbola mandefa tatitra amin'Andriamanitra. Sodoma sy Gomora hoe mitaraina ny tany tarainana nandeha reko ny fahorian'ny olona tsapako ny manjo azy nidina zao mba hanafaka azy misy tatitra tonga tamin'Andriamanitra. Ka na ny olona ho tsaraigna amin'ny tribunal zao vakigny marigny ve fanao karanjao misy raha voasoratra ka tsy misy fiainana mandeha zany raha tsy nisy zavatra nisoratanao. Mahatonga antsika keto afaka manohy fiainantsika io misy raha nisoratan'Andriamanitra agnaty baiboly ao dia igny arahantsika. Mety nisy nifin'olo sasany tsy ho an'ny Mosesy ihany tsy ho an'ny zanak'Israely ihany fa ny teny fikasana zay voasotra dia tadidio ianatra ndeha piditra zazy ianatra anao inona ny zavatra takigny voalohany kopy. Ino moa no ilagna vaniny karanjany important be ny rakitsora tsy manoratra re za matoy izy tsy ekeny fanjaka ilaigna lasa zaza fahatanitany dia mazava be zany fiainan'olo tsisy rakitsoratra amin'ny fiainantsika reo mandehandeha ho azy satria tsy zatra magnano zegny anao tsy zatra anao mba mametraka hoe reto tanareo vao nanomboka ny taogna nagnamboatra n'igny projet igny antsika reto daholo raha tiantsika ho tanterahana amin'ity taogna ty natao agnaty rakitsoratra no hoavinao agnaty tokantragnonao koa mba asivy rakitsoratra hoe za 2025 ty mba hagnano an'ity hagnano an'ry andeha ho ary anao an'izao tsy hoe olo nianatra be fo magnano zay na anao io ka fomba mahay manoratra anao dia sorato za hoe mba tianagna trano ny afahany zavatra anankiray tsisy ho lasa misy sorata. Dia rehefa zao anao zao raha nandeha nividy tany taloha i tany io tamin'ny agnaran'ny tompony fa ino raha atao mindragna izy io amin'ny agnaranao isy sorata asinao le izy fa tsy hoe fa ny sorata dia igny no ndesinao légalisegna à gauche à droite mandeha jusqu'au mba magnoara mba atoroko anao zany manomboka zao zany anao mandeha anao mba miaraka amina cahier sy stylo na ny fomba agnajan'olona anao
akei anao tsisy kahe io sy anao mitondra kahe tsy mitovy. Vao hitan'olo fogna anao mba manana bloc note, voalohany indrindra aloha ny olona manomboka iconsidere anao. Satria ny olom-pandinika ihany no manoratra. Fiainana tia dia nataoko ho an'olom-pandiniky. Zay ihany ny olo tafavoaka aketo olom-pandiniky. Ary zao moa ny olo tegna manambola, tsy ny olo farany bokona fa ny olom-pandiniky. Hitanao tsara magnano triage. Vola hely foga. Fa misy olo mipetraka amin'ny bureau aty mijery anao amin'ny caméra. Donc tsy sandry le resaka eto fa ino? Ty koko. Dia ny anomboagna ananjy amina fandraisana noty. Amen. Fandraisana. Tsisy Davida zany zao tambony tany teto. Izy koa tsy soratana. Tsisy dikany zany zavatra tsy soratana rehefa. Ary matetika volagniko zany amin'ny olo manambady aby reo. Miteraka fa tsy misoratra. Ny zavatra matoa soratana ho zany misy valerany. Fa matoa anao tsy soratana tsisy valerany. Fasika antokotaninareo zao tsy soratanao aminao. Fa ataovy hoe fototra la tsara nisy olona noratra tena akoho amin'ny agnarany. Satria tsisy dikany. Zay le izy. Fa andanange mividiana telefônina. Dia miady mihitsy anao hoe izao soratana amin'izy to. Magnino soratanao amin'ny kakolainareo? Dadabenao soratanao amin'ny telefôninao. Viky agnaranao. Moto tsy magnetsy sorata. Ka raha anao zany viavy anao nitirahany vadinao anao tsy nisoratany aminanjy, tsisy dikiny aminanjy anao. Bisikileta misorata. Fa anao nitirahany anao e. Mandiniha. I koa moa matetika mahatonga ny sasany tsy mahasahy magnadary satria izy raha vilomigna fogna koa. Tsy mahavelo tegna. Za dia mba magnanitra anareo viavy tsy mahavelo tegna. Mba mikofokofoha. Nenina fo. Rehefa maventiventy zany ka anao asiany raiky koa anao. Tsy fantanao mbola maefa mitaiza. Tsisy epoka. Agnoriko fogna spécialité-ny dia zay. Mila mba mikarokaroko, mila mianatra, mila mba magnano raha mba ivilomagna, mikatsika zay zavatra. Satria raha vao hitany vadinao anao, anareo vehivavy manambady, hitanao mba to. Zay magnary anao zany lasa magnary joker. Ta iny tompony anao. Zavatra dia vidy vary 5 kapoaka. Tokony miova zay système zay. Ta iny Jesosy anenao. Zay mahatonga anakagny raha jerevanao page Facebook agny mampirisika olo andeha amboly fogna. Zany fogna raha esako lohagny amin'ny lera. Ary andeha amoro olo zay izy manana tany mal. Zay marigny raha koragniko zany dia efa magnatona tsikelikely. Za manana hoe 20 hectares, tsy haiko 2 hectares, 50 mètres carrés, tsy haiko firy. Magnatona anao zay vogno amboly. Ivory atsika io. Andeha hitady atsika andeha agnofagna atsika. Ampianatra atsika amboly. Andeha mile hoe tsy nagnoro, tsy nanjiajia zay. Fa matoy varin'olo anao ty soletra ke. Tsy karan'izay fa manomboka zao zany a jerivantsika ina dolo moa ny vokatra. Mety maniry aty faritra Antsignana. Dia tokony anao mpamboly an'izany. Fa zay fogna tsy tia hinagna ndraikindraiky. Anao raha mandeha an-dakoroko misy coco kifindao fogna ok. Fa atsika zany variagna. Variagna atsika. Tsy mazoto atsika agnan'izay. Jereva zao ny sakay manjary amboligny. Ny voatabia volango take manjary amboligny. Agnana manjary amboligny. Misy étude be tabe amintsika agnaty fiangonana agnaty manana tany malalaka tsy miasa. Dia rehefa mba mifagnatona atsika dia afaka tonga mba mangaty kampany. Aloha rô zay mba tonga anao considéré. Ta iny tompo anenao. Iverigna atsika am'izay le lesona. Faty tsy vita déclaration tsy azo alevy. Olo fa maty. Faty ka tsy vita déclaration tsy voasoratra zany. Izovy, avanjovy, teraka taiza tsy azo alevy. Misy mandevagna nify migadra dia. Ary azony tompona havagna torigny. Azon'olo tsotra torigny. Satria nandevondevogn'olo fahatany. Tanao miverigna fogna le phrase hoe fahatany. Ka betsaka zany ny zavatra amin'ny fiainantsika. Ratsy be nefa zay rivotra andesin'izay fahatany zay.
amin'ny monde spirituel izy misy efeny tainy tompo atsika jiaby ya nisy fotoagna zao ny ONU namoaka karazana lalagna mihitsy fa ny zaza dia manana zo soratana agnaty boky zaza jiaby manana zo soratana ny fidinja nateraka nanomboka teo le hoe copie na hoe acte de naissance ny zaza zany na izy tsy manana baba sy mama azo agnamboarana copie fo tainy tompo anao dia jereveny koa anao zao raha sakanana polisy andalana anao mandeha moto na mandeha tomobily tsy carrosserinao jerevany tsy lokon'ny motonao blé fa ino rangatany aminao taratasy zay zavatra voasoratra agnatin'ny taratasy io no jerevany aiza ozy taratasin'ny moto fa tsy hoe manakona anao mitondra moto dia postisy ndraiky nagnontaniana aiza postisinao taratasy na tôbily vaovao io mbola mifogno sase tsy afaka amin'ny style anao tsy hitanao moa raha mbola mifogno sase io fa hoy zareo hoe aiza taratasy mazava donc izy ke zegny ary tokony ampandinika anao kely hoe za marina mba hiroso amin'izay vakio koa ny tantaran'i Jesosy fa rehefa teraka Jesosy dia nagnatona ny magy hoe aiza mozo no naterahan'ny Kristy hoe aiza naterahan'ny mpanjakan'ny Jiosy fa tonga mba hizahana azy zahay dia jereo fa nantsony Herôda ny mpanora-dalàna ino ino nantsona mpanora-dalàna amin'ny teny anglisy izy hoe crypt na hoe mpanoratra tsy maintsy mpanoratra zany no ilaigny raha te hitadidy raha te hafantatra précision na zavatra tsy maintsy nisy document ao dia nantsony Herôda ny mpanora-dalàna jerevo amin'ny Matthieu 2 ahitanao an'izany andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ndao vakitsika mihitsy mbo iova daholo le kamo manoratra jiaby reo mba isika mandeha mivavaka anao avy agny mba mitondra cahier sy stylo le izy anie ho za ohatrany hoe masiaka paster mila vaniny paster fa mahatsara anao le izy ndanangena mba azo andatsy any ratanao moa fa ndiso fogna moa ndiso mandeha tongotra anao na anao andeha hitsofoka bureau io na andeha hoaiza io fa afa ny fomba agnajan'olona anao mitagna document tsy tsisy raha aminao eo afa ka ndana zany mba manomboka zao mba managna fahazarana mandray antsoratra Matthieu 2 ny andiny voalohany anaran'i Jesosy ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehem ny Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka indreo nisy magy avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza le teraka ho mpanjakan'ny Jiosy fa nahitany ki tonga mba hiankoka eo anatrehany ary no nandrezany Herôda mpanjaka dia nangorohoro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa no aterahan'ny Kristy ary hoy ireo taminy ao Betlehem ny Jodia fa izao no voasoratry ny mpaminany revo mazava berany volagniny ao Betlehem ny Jodia hozy izy fa izao no voasoratry ny mpaminany tanao atsika zany fa tagny ampiandohana dia fa naminany ny olombelona namboaran'Andriamanitra dia tsy zany fa i Adama tonga dia vitan'ny Adama tagnatina fotoagna fohy nagnome agnarana raha jiaby reo manana natiora maminany ka raha tianao ho créegna zavatra raiky avy amin'ny tontolo tamaso ndana mba sorato mangalaka cahier sy stylo sorato hoe za hoe mba je veux être zao tiako za mba ho lasa zao tiako za mba ho garanti sorato fotsiny comme ça dia asivo vavaka asivo fanantenana asivo finoana fa ho hitanao fa ho réaliser
tsy mety ndraiky boka nanao gasy de hoe anao lasy vazaha zaho anao lasy vazaha anao gasy mahinty ndraiky vazaha anino ndraiky zany moka raha filambaniny amin'Janahary fo tsy haiko raha tsy de nanao États-Unis tsy karahan'izay le izy fomba zavatra hitanao hoe marim-poditra tsara possible tsara azo atao tsara ohatra ny mba manoratra kely agnaty stylo hoe zahiwa mba teo patron tsy haiko sy patron ni mba volagno koa boko hoe patron nino zahiwa izy tegna mba ho zao soraty mahatonga raha raiky lasa tanteraka de satria ny soratagna zay le izy toizantsika le izy sady ho faragnatsika fa efa kely ny fotoana sisa ao Betlehem ny Jodia izy fa izao no voasoratry ny mpaminany lasa nivadika resaka sérieux zany le resaka satria voasoratra tagnaty taratasy zay le izy ho izy ty mandro misy raha ty ny soratanjareo zay mahatonga ny olona anankiray raha vao tia ny hoisy andova na hoisy raha be de manoratra izy karazana testament manoratra testament moa de hoe filazana na hoe fanambarana nataonao akao lasa sérieux hoe le resaka natonga ny Hérode nangovotra de satria efa hatramin'ny elany nisy document mikasika an'le raha ny tegna matotra raha ty ary jerevy tsara fa regny olo miady tany amina tribunal regny matetiky izy regny samy managna document fa inona no mikonty le taloha ninjovo taloha azinao de teto rehefa teraka Jesosy ka efa nisy soratra nirakitra tany aloha efa ela zay ny nampangovotra ananjy or nefa tsy fantatra Hérode fa tsy resaka hoe hialaka sezy ananjy eny natongavany Jesosy teto hoe fa zava-panaly izy famonjena hoe izy no manjaka misy aretina ke fa manjaka amin'ny aretina izy nasehony zany tamin'izy nitsangana tamin'ny maty misy fahafatesana teto fa nanjaka nanolona ny fahafatesana Jesosy zay le nampanjaka ananjy fa tsy hoe andeha alaka sezy hoe hitondra ny Jerosalema rahatry zay ny zava-misy Jesosy président public an-dagnitra fa le natongavany teto tsy de zay loatra de nangovotra Hérode hoe ho lasa niky raha to or nefa tsy seza io no ho lasa ary le izy efa voasoratra amen zay le izy andeha ataoko hoe hividy tomobile anao atsoatsy ataovy amen azo tomobile aloha mbo soraty boka izay tsy raha dradragny magnanjany fo mbo sorato efa nampianarigna anao ka zany raha misy raha tianao ho tanteraka mbo sorato amen zay le izy andeha ataontsika hoe azo tomobile io zany no atsoatsy ny sasany mety hoe azo vady sasany mety hoe vita mariage tsy haiko ino ka raha misy raha tianao ho azo raha misy raha tianao hitranga mila miditra anao amin'ny tontolon'ny soratra amen ka raha manakina anao amin'ny tomobilinao io ny polisy zandary tarataso zany no angatany aminao tsy lokona seza tsy sase mbola mipetaka fa taratasy zao izy taratasiny iraha ty ka raha efa voasoratra hatramin'ny ela ny faterahan'i Jesosy tanagna hatramin'ny nakintana karazan'olo hiteraka ananjy hoe virginy hatramin'ny zavatra tengany zanabriky ndana amizay mba tongava saina fa tsy matériel ny problemanao ary tsy mafantatra document tsy matériel zany problemanao fa anao zany heverinao hoe raha misy zavatra ilainao de tonga ho azy eky tsy zany zay tsy nofinofisinao tsy hitranga zay tsy nofinofisinao tsy hitranga ka le nofinofy eto ndana mba ataovy nofinofy antsoratra amen mba soraty amen soraty
zay soratandry io fa matoky aloha sa izovy mavy ny famandana mba sorato ry avagna noavinao mba sorato ka ny problemanao tsy vao tsy karanjany fiaina mahatonga anao azo vola misy programme tianao atao misy tanjona mipetraka misy raha tianao tongava ohatra anao moe mba te hividy moto mba andehananao hividy moto miketrika tsy vola fa tsisy document tsisy andanange jerevy tsara fa ireo gratte-ciel regny étage be hita hoe ahoana marô fa zay tegna de raha avy tagnatin'ny architecte izy naboaka koa mazava be ny resaka architecte tsy maintsy mamokana atao hoe archite avoakany amina teboteboka aketo poto karazana ingénieur sy ny namany construction miainga tamina kisarisary miainga tamina rehefa magnafatra fiara vandafy ianao tanina reky taratasy eky maloha tonga aminao ary taratasy an'izay le izy document melone tonga avan'le fiara document maloha tonga aminao tsy asan'ny loha koa ny raha magnanjaigny izy zany raha mpivavaka fofa izy le tsy de mbola mivakivaky loha tsara de lasa sarotro be zany hitondrasantsika hita mobilitsika to taigny Jesosy enenao Isaia ny faefatra zanakao lahy de avy lavitra ary ny zanakao vavy de sakele tsisy Jesosy teraka mihitsy ka efa ela ny volagnany ingany izy io mino za fa lera zao atanteran'izy io ho feno izy ny raha mevabetsaka aminao anagna tomobily marobe zegny anao zay dikany de ny raha meva tanora le fa anao voiture de marque zany tiany volagny samby avy any seba izy rehetra wow io seba io agnisan'ny firenena nandroso tamin'ny fotoanandro zay natonga le mpanjaka vavan'ny seba nandeha nivisiter ny Solomon tsy n'importe qui vonina hitondra cadeau an'ny Solomon zany tsy sahin'olo andeha hiarabany Solomon fa matoa zay n'olo zay natsaha andeha hiarabany Solomon mba fa grand koa izy izovy nefa ny mpanjaka voasoratra fa namangy ny Solomon mpanjaka vavan'ny seba de izy volagnin'ny baiboly io samy avy any seba ozy izy rehetra de ny tanisa amizay koa zay volamena no teny mahafaly ambarany ny ondra manosy rehetra ny Kedara de angonina ho ao aminao ataovy altarako reo ary ataoko be voninahitra ny tranon'ny voninahitro alleluia iza moa reo manidina tahaka ny raona ary tahaka ny voromailala ho amin'ny varavarankeliny fa izaho no andrasan'ny nosy ary ny sambon'ny Tarsisy ho loha lalana hitondra ny zanakao avy lavitra mba mivolafody sy ny volamenany ho any anarany Jehovah-Andriamanitra sy ho an'ny ray masiny Israely satria efa nanome voninahitra anao izy anao izy zany olo ameny tompo voninahitra hitanao zany revagna teny karan'ireo misy fotoagna mba vakio mediteo de ataovy hoe ho anao mamaky ananjy izy zegny mitandregny anao zay le izy ataovy tegna regninao zany teny hoe mikoragna aminao karaha ataoko mikoragna ake zany ho anao le izy da amin'ny fotoana amizay anao mamaky an'le Isaia 60 de dana jereva mba veregno kely rehefa tonga any an-tragno anao Isaia 60 alleluia documentanao io tenenao zany olo marinanao documentanao izy nivakin'ny paster alleluia de jerevy tsara fa ireo zavatra nisoratan'ny baiboly na marana anjareo nazy re mifarana zay olo magnampy ozy na magnesotra na de literahiray fotsiny aza am'ireo zavatra voasoratra reo enjagna saziny sy ny zavatra mahazo azy amen nisy fotoagna koa Jesosy namaky teny amin'ny Luka 4 17-21 vakinao rehefa tonga any an-tragno Luka 4 de jereo fa talanjona ny olona nandreny famakiny Jesosy an'le teny satria Jesosy tsy namaky fotsiny fa sady nanao déclaration izy nareo izy
tsy namaky fotsiny izy fa sady nanao déclaration. Ka anao manomboka androany raha mamaky teny aza mamaky fotsiny fa sady manaova déclaration. Talanjo olona regny anazy namaky. Grave ndraiky famakina. Efa vakinjare fogna izy io isan'andro. Efa pamakiny fogna zare isan'andro. Fa rehefa namaky Jesosy hafa ny fomba famakiny anazy. Ka zay mahatonga antsika matetika midagnaka fogna rehefa za mamaky baiboly aminao eto. Baiboly fivakinao fogna ne, verset foenonao fogna ne, fa za mamaky anazy aminao sady manao déclaration. Dia zany mba ianaro manomboka androany. Amen. Alléluia. Tsy haiko raha mba fantanao ny fomba nanenjegna ny Eli. Eli mpaminany ao amin'ny 1 Mpanjaka 19 2-3. Mpanjaka 19 2-3. Nanomboka teo ane izy tsy tiany Jezebel. Tamin'ny fotoana io nyvonoany Elia ny mpaminany Bala. Ary ny fomba namonony anazy dia ny lohany tapahany. Zany ny fomba namonony Elia mpaminany Bala. Lohany mpaminany reny tapahany. Tezitra avy takagny izy aty Jezebel. Vao nahita iraha jiaby reo. Dia ozy taoko karany koa ozy fomba monoko Eli raha nito ozy. I ozy nanaovany mpaminany naka. Tsy maintsy karany koa ozy anaovako azy amin'ny fotoagna izy tratrako. Jusky Eli igny mo nakitra velona tandagnitra fogna tsy mety tratrany Jezebel. Fa saingy taty afara nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay lazaigna fa nitondra ny fanahin'ny Eli izovy John mpanao batisa. Ato amin'ny Mpanjaka 19 dia nisy zavatra ny sorata hoe ataoko an'izao i Eli. Zay nge natonga ny lohan'ny John revagna tsy maintsy tapaka. Satria nisy zavatra efa voasoratra tao. Nisy sorata Jezebel hoe amin'ny fotoagna tratrarako an'ity. Dia jereo izovy moa nanapaka lohan'ny i John Herodias. Izy olo nitondra fagnahin'i Jezebel vadin'i Heroda. Azonareo izy. Dia ny zavatra nangatany rehefa mba hoe dova mpanjaka lohan'ny John. Mba fagnahy magnano akory moa zala zay. Nangotany mpanjaka ino raha kadô tianareo miagnanare. Ozy azy mangataka raha marobe fa lohan'ny John. Andeha napaka lohan'ny John. Azonareo izy. Nisy raha efa voasoratra tao. Mba ilazako aminao ny amafy ny zavatra ny sorata. Ary anao namboarin'Andriamanitra mitovy aminazy. Amin'ny fotoana anao iny manoratra misy fahefagna raha soratanao. Amen. Dia jereo ny olona mamaky lalagna fa mbola tongon'ny gofo araka ny lalagna voasoratra amin'ny andininy zay nohony dia lasa manankery izy. Manankery aminao koa ny titenin'Andriamanitra ty manomboka androany. Alléluia. Agny amin'ny boky naminany malaky hoe ary Eli ozy dia ho avy indray ary amerina ny fony ray amin'ny zanaka ary ny fony zanaka amin'ny ray. I John zany égale Eli. Jesosy Kristy égale Eli. Ny fony ray amin'ny zanaka ozy ary ny zanaka amin'ny ray. Marka 9:13. Dia ozy ny Baiboly nataon'ny olona taminy zay sitraky ny fony araka ny nanoratana azy. Marka 9:13. Nataon'ny olona taminy zay sitraky ny fony araka ny nanoratana azy. Dia raha vakinao John tsy na aminao zany tsy hiditra lalagna amin'igny tsontsika. Amin'ny magnaraka moa zany mbola agnazava aminao misy zany. Ka teto ny fagnahin'i Eli nakitra ary Eli ozy dia ho avy indray. Ary amerina ny fony ray amin'ny zanaka ary ny fony zanaka amin'ny ray. Ho avy indray. Le fanahy io. Dia izay ozy ateo natonga ny John tsy maintsy nitapahana ny tendany. Tahin'i Jesosy ianao. Ka mitodika aminao za ndana tadiavo zay voasoratra makasika anao. Ary raha mbola tsy misy manorata vaovao. Aty zay kasainao atao. Satana dia nanoratra amin'ny taona ty misy soratra be dabe zao ny kasain'ny soratana momba anao. Fandana toero, foany. Ka raha anao tsy hanoratra dia vola andeha hanoratra. Ka mba sorato kely inona le izy.
zay ho anatonga anana nametraka modely tamintsika vao nanomboka taogna andeha ifadianana antsika dia natoroko anareo hoe ireto ny zavatra ho tanterahan'ny tompo amintsika amin'ity taona ty ny soratana fa tsy hoe re papapapa namba teny tsy fantranaobitsen'olo re kolokopopopopo tsy natao zegny fa ny soratana tainy Jesosy ianao amen ndao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra raha tsapanao fa nahazo lesona anao androany ndao hisaotra ny tompontsika mivavaha amin'ny anaran'i Jesosy raha eo misaotra anao zay mankasitraka anao ny mbola nahafahana indray tompo androany nianatra hoe mila manoratra zay nendray tokoatra ny Jesosy dia varigna zay everinay fa mitrangatranga ho azy ny zavatra rehetra everinay fa misimisy ho azy fa eto zay tompo androany misaotra anao fa natoronao anay hoe mila manoratra ampio zay fanamasinao mio fahendrena mio tolotsaina mio fahaiza-manao mba hahafahanay mba hianatra an'izay hoe manoratra zavatra izay aoka tompo manomboka androany zay soratany amin'ny hoaviny ho tanteraka nizaniza tompo manomboka androany mba efa nanoratanao teny fikasana aoka ho tanteraka amin'ny tsiraray avy zay teny fikasana zay ro teny mba efa nalokon'ny vavako teto amin'ity altary ty ka tsara mahakasika azy re tompo ambarako fa ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'ity volan'ny fitahina ty Jesosy dia aoka mba ho tahina ny tsiraray avy aoka ho tahina ny ara-pananay aoka mba ho tahina ny fahasalamana ho tahina ny fidiram-bola ho tahina tompo ny ara-bavaka ny ara-pinoana zay rehetra momba n'ity fiangonana amin'ity ho tahina amin'ny anaran'i Jesosy ary nazovy Jesosy magnitsaka n'ity toerana ity dia aoka ny fitahina ho ameny ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen tia tanana mafy an'ny tompontsika mazoto toerantsika jiaby zay ny fotoanantsika teto magnentana anao amin'ny alahady ndao mba hitondra namagna antsika riavany araka le fampianarantsika lahaly igny aza mijanona mpinotsotratsony fa ndao mba hiasa izy ka anao mba manana kamarady mba hikoragno fivavahana kamaradinao tsy fotoagna tokony mahamenamenatra tsony zao hoe sady lazainy fa masera esa ka anao fa ranabavy fa anao nambatsy agnano masera zany ranabavy ka andana mba teneno amin'ny namanao teneno amin'ny kamaradinao andao hivavaka araka aminay hoe tsy mampanina anao tegna mba magnanova dokam-barotra mihitsy karaha ataon'olo mivarotra naseko anao teto tamindray mandeha hoe mba hainao moa za iry petera na noratra raha tsy hitatsika dia nefa dia nividitsika ny raisitsika filazantsara koragnanjare koragnindry matio iry lioka Jesosy zany vitanjare na marotra zany tamintsika natonga antsika zao lasa kristianina andana koa za mipetrapetraka fa zay mba fahasoavagna mba efa regninao tsapanao tamin'ny ziona tato ndanina mba amidio amin'ny olo aby avelany agny amin'ny alan'ny fandresen-dahatra ataonao tsy taky vola anao fa ataovy mba hitondrasanao namagna andeha hivavaka ty aza magnatra riavagna amin'ny fiangonanao zany na maro mpagnaratsy atsika vao me torio filazantsara na maro olo miteny raha fahafa momba atsika andao taomy zare do iara hivavaka aminay hoe satria anao ihany angeny vavolombelona le anao tonga ka tio manakory anao dia zay zavatra zay ampitao amin'ny hafany tahiny tompo anenao agnatanteraka fanatitsika dia io mana ny mpananty fanatitra hivavakantsika raha eo mankasitraka anao raha mbola afaka hanolotra fanatitra ho anao zahay ho tahinao mihoatra Jesosy zay rehetra mamafy androany ho tahinao mihoatra zay rehetra atolony ho anao ankasitrao zany fanamasinao ary aoka hitondra fahasoavana sy fitahina amin'ny anaran'i Jesosy amen tonga dia mba tantazintsika le izy ao anatin'izay